Mbola ijanona amin'ny tanàna iny antsika fa ny resaka fanabeazana kosa indray dia lalam-piofanana maro no afaka rahan'ireo mpianatra ao amin'ny lycée teknika vaovao Ambovombe ao. Ity lycée teknika ity dia najoro indrindra ho fanohitra ho an'ny fampandrosoana ary ny tanjona ihany koa dia isian'ny famoronana asa ao anatin'ny fahaiza-manaon'ireo mpianatra izay mandrato fahalalana ao anatin'ity sekoly ity. Nahazo lycée teknika vaovao Ambovombe nandritry ny fankalazana ofisialy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora no nanatotosana ny lanonam-pitokanana ny foto-drafitr'asa izay natrehan'ny ministry ny fampianarana teknika sy fiofanana arak'asa Rantasolidia Aimé niaraka tamin'ny solotena ny UNFPA eto Madagasikara. Nandritry ny fandalovan'ny ramatoa ministra tao Ambovombe no nanolorana fitaovana samihafa toy ny panneau solaire entina ampandehanana ny lycée teknika vaovao ao Ambovombe. Faharoa angamba zay fa zao vao nitokanana amin'ny fomba ofisialy dia ny misy maromaro ny filière ato amin'ny zareo ato zany mbola azonao antanina ny andriamatoa proviseur ary satria moa androany vao nitokanana amin'ny fomba ofisialy le lycée technique professionnel dia notolorana andriamatoa proviseur zany an'izay moto zay hoentiny manatanteraka ny didiny satria somary lavidavitra ihany ny asa fanentanana zay ataony eo anivon'ny ministère eto anivon'ny amin'ny mampiasa ministère azy ary eto anivon'ny lycée technique zay tantany namena ihany koa reto fitaovana ndraiky mba ohatrany hoe panneau solaire sy ny sisa mba ahafahana satria misy fitaovana informatique ihany ato ahafahany zareo ahafahany monsieur le proviseur mampandeha an'ireny machine isan'ny tokony ireny. Zay zany raha ny lycée technique professionnel amin'ny ankapobeny no resahana fa amin'ny fiaraha-miasa amin'ny LTP FNUAP kosa dia nisy zany fifandraisana convention ny rahan'ny UNFPA sy ny ministère lycée technique sy fanofanana arak'asa anofanana an'ireo hitanao ireo vehivavy ireo ny sehatra nanofanana aloha zany dia momba ny akoho gasy natsaraina sy momba ny fanjairana. Fiofanana samihafa toy ny fikojakojana fiara sy ny fanorenana trano no atolotra eto amin'ny lycée teknika Ambovombe. Mpianatra anay amin'izao ny ankizy vao niditra tamin'ny mois d'octobre lasa teo izay ireo no mpianatra voalohan'ny traité amin'ny lycée technique ny Ambovombe dia misy eo amin'ny 7 izy ireo ary ny 7 misy 7 ho an'ny filière gestion comptable ary ny 20 ho an'ny maintenancier d'automobile dia ny filière BTP vao eritreretina ho atao amin'ny taom-piofanana 2024 sy 2024. Hitondra famoronana asa ary fampandrosoana ny fisian'ny toeram-piofanana toy izao azo nakasitraka ny fametrahana ny lycée teknika vaovao ny mponina tao Ambovombe. Dia izay tompoko lasitopoko vavy ny vaovao izay natolotra tamintsika tamin'ity takariva ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ao amin'ny rapitso indray ny fotoanantsika manaraka mankasitraka tompoko.